miaraka amin'ny chorale diocèse ary isika manohy irakitra masina.
misaotra ry Don Bosco, mampianatra anay ny lalana tokony izorana atongavana any amin'Andriamanitra dia ny lalan'ny finoana, ny lalan'ny fitiavana. Fa efa nomeny Don Bosco endrika vaovao koa ny vavaka sy ny fivavahana kristianina dia vavaka mifantoka amin'ny trinité masina amin'ny alalan'i Kristy dia tsy fanavahana azy amin'ny fiainana fa indrindraindrindra ny asa izay atao dia endrika vavaka sady vavaka no asa. Ka anisan'ny nataontsika tamin'izany ireny vokatry ny asantsika ireny natolotsika manokana amin'Andriamanitra mba ho sombony amin'ny fiainantsika atolotra miaraka amin'izao sorona Eukaristia masina izao, hoentsika amin'ny fomba manokan'ny fiangonana izany fanatitra masina izany, ka mandritra izany no andedonantsika ny antsa indro atolotra aminao ry Tompo, ny fanatitra avy aminay ray sorera sitraka ao ry Tompo fa tantely tapabata. Ny tanoran'ny oratorio no mandihy amin'izany ao amin'ny pejy fa 13 ao bokelitsika no misy ny antsa.
mandritra ny fanolorana masinary dia hovetesitsika ny antsa atolotray ny tenanay. Ankalazainy ianao sy tompoandriamanitra ny tany aman-danitra fa avy anao mazafosy malala-tany nazonay zao fatolotrainao zao ohatry ny tany zao ohatry ny satananay olena ary toy ny finaina mahavelonanay ankalazaina manazay ny atolotray ny tenana miaraka ny osy ivavaka isika mianakavy mba ho akasan'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra zao sorona atolotro sy atolotra reo izao. Ho raisin'ny tompany ny sorona atolotro ny tananao hanomezana dera sy voninahitra ny anarany
ary keo anasoavany antsika sy ny eglizy masina manontolo. Ho sitraka ho any ery tompo, ny tolotra taonay vahoaka voatokana ho anao, ajerovana an'ireo olo masina. Koa ingany izahay mahazo anjara amin'izao sorona izao, mba ampiseho fitiavana tahaka anao lalandava, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika mianakavy any eny tompo, asandato arene fo, isauri araka sy tao ny tompo andriamanitsika. Meendrika sy rariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny emesaotranao lalandavaataizataiza re tompo ray masina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy manrak'izay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa ianao no nanao ny zavatra rehetra eran'izao tontolo izao, sy nandahatra ny andro mifandehembe, nataonao mitovy endrika aminao ny olombelona, ary nanakinanao ny zava-mahagaga rehetra, mba ho le fitratsanganao andihatra rehetra naorenao, hitondra ny feony voary tontolo ankalazanao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa izy no dia ny tany aman-danitra, ary omeny anjely sy ny arakanjely tsy mitsatra ny manao. Masira